misy afo mampafana miredareda eo amin'ny fiderana misy firaisampanahy misy hery mampiray anambatra indray ny fizarazarana Zuka toy ny ety ambony tany maro ny mijery antsika ny andanitra fananiany nany ety nasainy fankaty ny fampitantana falavitra ny dy Tsika nandratra ny fahazavana ny fanilo an-tananao ny fanasina lazanao tsy mamono fa manome ay vaovao soka rehefa mivavaka ianao misy hery vaovao ao ampokoao Meanwhile
dia mbola faly-piarabantsika rehetra izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manona fiadana tompo ho antsika tsirairay avy any an-tokantrano any. Mbola faly miaraka amintsika eto indray ny tenako amin'ity takariva ity mankasitraka an'Andriamanitra isika satria tena tombontsoa izao ahafahantsika izao manompo an'Andriamanitra, mankasitraka manokana ny mpanompon'Andriamanitra ny tenako Dr. Finavady izay manome sehatra amin'ny fivelarana amin'ny asam-panompony. Ary mbola mankasitraka antsika rehetra ihany koa izay mbola tena matoky amin'izao fotoana izao mbola manatrika an'ity fotoana ity tena mino fa misy zavatra man'Andriamanitra ho anao ampaherezana anao voka-tsoa eo amin'ny fiainanao satria mbola tsy mahafoy izao fiarantsika mivavaka izao. Dia ao anatin'izao vola fahazotoana izao dia tena hita n'Andriamanitra fahazotoanao manompo anazy. Andoantsika an'ity fotoana ity dia andaontsika mamaky tenin'Andriamanitra anankiray teny izay hita ao amin'ny Korintiana faharoa 5:9. Korintiana faharoa 5:9 azafady 5:7 sy ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa araky ny tombonareo amin'ny zavatra rehetra na amin'ny finoana na amin'ny teny na amin'ny fahalalana na amin'ny fahazotoana rehetra na amin'ny fitiavanareo anay dia aoka ho araka izany koa no itombonareo amin'izany fahasoavana izany. Fa raha misy ny fahazotoana dia araka izay ananany no mankasitrahana fa sy araka izay tsy ananany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra raha mitombo amin'ny ireo zavatra rehetra isika anisan'izany hoe fahazotoana dia tombo arak'izany koa ny fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Dia antsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity manasanao sady hipartage amin'ny azao izao satria tena tombontsoa anao sy ankohonanao sy namanao ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra satria tsy misy malamaina eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Hisaotra an'Andriamanitra isika metraka an'ity fotoana ity eo am-pelantanana mba tena hisy fanatrehany ary hifona aminazy isika ny amin'ny zavatra tsy mety nataontsika raha ohatra hoe misy fahotana nataontsika manakana anazy sy asa feno ao anatin'izao fotoana izao dia asan-drato ary vavakao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mankasitraka feno anao hatrany izay amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay satria matoky loatra ianao Jesosy ary fantatra fa eto ianao manana zavatra omanina ho anay indray eo amin'ny lafim-piainana rehetra dia ianao manome zavatra rehetra mamatsy zavatra rehetra ka hisaorana feno anao niarana makivaky amin'ity tontolo andro ity araka taminay ianao Jesosy ary mbola eto hatrany ianao anatin'izao takariva izao. Misaotra anao ny amin'ny tsirairay avy na connexion ny amin'ny fotoana mankasitraka feno anao ny amin'ny olona izay ho ampiasainao eto Jesosy mankasitraka anao koa izay ho an'ny fananao masina izay efa eto sahady amin'izao fotoana izao ary manetaheta izany fananao masina izany izay mba hameno anay tsy izay takanay Jesosy no entinay fanatrehanao fa tena fananao masina mihitsy no teny amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ary androany Jesosy raha misy fahotana nataonay tao anatin'ny tontolo andro iny na zavatra nataonay na zavatra tsy nataonay nefa tokony nataonay dia hifonanay ho latrehanao izany. Ary misy izay fanotranao teo ambony atsosaliana no mbola ahafahana indray manantonao mpasahiny mitondra indray ny fanadiovana ny fanahinay Jesosy amin'izao fotoana izao. Ary inona tetikady ny satana amin'izao fotoana izao tsy idiranay ao ny zava-tendrinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsy ambinina tsy manan-kery eo amin'izao fotoana izao izany fa tononay izay sitraponao rerany no tanteraka ao anatin'izao fotoana izao manomokatra amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany no tanteraka eo amin'ny fiainanay. Dia mankasitraka indrindraray ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja. Amen. Amen. Dia mintsika efa entin'Andriamanitsika efa miasa sady amin'izao fotoana izao manomana ny fonao handray tenin'Andriamanitra ny alohan'izany dia andaontsika aloha mbola hivavaka hatrany. Efa haintsika hoe volan'ny fahazotoana ity volana ity andaontsika hivavaka ho an'ireo izay mety hoe malaindaina mety misy tsy ampy fahazotoana any anatiny any maro ny adidavana andraikitra izay napetraka Andriamanitra eo anatrehantsika eo amin'ny fiainantsika. Fantatra anao mety hoe iray mpianakaviana tokony andeha hiasa ary mpianakaviana karakara tokantrano na mandeha miasa koa ianao karakara zanaka mety hoe zanaka ianao mianatra manao raharaha fanentin'Andriamanitra ianao na misy didy aman'andraikitra karaza maro samihafa na ny am-piangonana na ny tokantrano any amin'izay misy anao rehetra any matoa
napetraka andriamanitra ho ataonao zany a dia mila fahazotoana ianao ary mila vitaina hatramin'ny farany satria tahaka an'i Jesosy hoe vita nilaza ny tokony zavatra tokony ataony a dia tokony vitantsika koa ka mba tsy ho ataontsika amin'ny sara fa vita zany a dia mila fahazotoana izantsika. Dia tsika aloha ny amaky ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny lohabolana toko fahaenina andiny fahaenina ka hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mandeha any amin'ny vitsika iry ilay malaina dinoy ny fanaony ka mba indre tsy manana komandy ireny na fe na mpanapaka nefa mamorony ihany raha fahavaratra izy ary manarona ny fihinany amin'ny fararano mandra-pahofiana no mbola andry ihany ianao ry ilay malaina raha oviana no ifo amin'ny torimasonao ianao mbola atory kely ihany mbola horenika kely ihany ary mbola anotanana kely atory zany tenin'Andriamanitra ry havana mampisaintsaina antsika ary mino aho fa tsy ianao ilay malaina fa ianao ilay mazoto araka ny fanampaharezana antsika hatramin'ny alahady heriny dia tsika ilay mazoto nefa indraindray zany tsy vitantsika amin'ny herin'ny tenantsika mandaontsika angataka zany amin'Andriamanitra. Androany dia araka amin'ny ranadamy araka amin'ny ravavy izay fandindreto fandaolony tsotsika ranada erika mitondra antsika ao anatin'izany vavaka izany. Mankasitraka indrindra tompoko mbola voninahitra ho an'Andriamanitra ary misaotra an'Andriamanitra fa tafahoana etsika ao anatin'izao fotoana fivavahana izao. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra lehibe satria izy no natao izao antsika ary mankasitraka ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra dokterina vady mbola manome anasehatra ao anatin'ny asa fampony araka ny tonombavaka izay nentin'ny mpanompony teo sy ny tenin'Andriamanitra efa nivakina teo dia andehansika hifampivavaka amin'izao fotoana izao. Raha io mbola misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola nomena izao fotoana izao mbola ahafahanay Andriamanitra mitonam-bavaka ny tsiraray avy izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao Andriamanitra izay mandalo zany karazana falaindainana akamona tsy afa mihetsika noho ny toe-javatra misy mety hoe noho ny fanaza ao anatiny Andriamanitra hoe tsy dia mivavaka amin'izao fotoana izao ary mangataka famindrapo Andriamanitra ho an'ny tsiraray avy izay tokony hoe hiadidy sy andraikitra ny ankohonany kanefa ny mety ny fanahy ao anatiny Andriamanitra tena hoe misy favaribarianan'Andriamanitra misy an'izany karazana akamona izany Andriamanitra tsy ahafahan'izy ireo mihetsika manao zany adidy sy andraikitra izany tompo amin'ity ambany ity dia mangataka aminao feno zay tena hoe amindra fo ianao tena hoe anadio anazy ireo tanteraka Andriamanitra amin'ilay rasoanao Jesosy. Tompo misy zavatra indraindray tena hoe tsy resinay fa mila vavaka avy amin'ny hafa izay Andriamanitra mivavaka tompo malala satria nofidinao Andriamanitra mitondram-bavaka ny ankohonana tsiraray avy manomboka amin'ny ray mpianakaviana izay manana adidy sy andraikitra amin'ny ankohonany ny tsiraray avy ireo mpanomponao Andriamanitra izay nomena andraikitra tompo malala kanefa miravitanana amin'izao fotoana izao mety hoe voafatotra izy Andriamanitra ka tsy afaka ny androso Andriamanitra tsy afaka ny anatanteraka anana fahazotoana amin'ny adidy sy andraikitra izay napetraka eo anoloan'izy ireo. Eto dia mivavaka Andriamanitra ary manapaka izay karazana fatopatotra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vahana ny fatorany akamona vahana ny fahalaindainana vahana izay rehetra afafana le ratsy mety amin'ny alalan'ny fiteny mety amin'ny alalan'ny fanenjehana maro isan-karazana tonomboko amin'ny anaran'i Jesosy zany afaka izy ireo androso izy ireo anatanteraka ny adidy sy andraikitra izay napetraka ao aminazy Andriamanitra satria ny fanahy mazoto dia afaka hitombo ny fahasoavana ao anatinay tsiraray avy ary katoa avy aminao Andriamanitra ny fahazotoana ka dia mino izay fa mibadika izao vavaka izao Andriamanitra be dia be ireo ray-mpianakaviana renim-pianakaviana manana andraikitra androso ary amin'ny fahazotoana eo anatrehanao misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia. Amen. Amin'izao fotoana izao tsika mialohan'ny andrenesantsika fampahirezana izay entina eto ihany moa zany dia anaraka hira isika hira mitondra lohateny hoe anompo anao hatramin'ny farany tsika tsiraray avy andehantsika tena hoe hiara-idiran'Andriamanitra ary ao aorianan'izay dia misy sketch mahafinaritra ho atolotra tanora reto avy ato amin'ny SCI ho antsika tsiraray avy dia vitsy zay dia anaraka fampahirezana antsika tompoka ka dia manarafinaritra tompoka.
saguchay sisakana anumpanave chanfa anya anumpanave chanfa anya maguni panitika Narivo chamayeri sakana anumpanave chanfa anya anumpanave chanfa anya narivo gambara chat sakana Narivo chamayeri sakana anumpanave chanfa anumpanave chanfa anumpanave chanfa anumpanave
tsika zao le manadikambonana amin'ny sabotsy ho avy zay mba tongava daholo le rehetra sady indraiky isam-bolana tsika mba manao an'io asa fanompony sany zay aloha tsy afaka am'izany a za mbola no baolina be mihitsy ny amin'ny sabotsy fa mipetao no tanoratao za aloha andeha sady zakola le fanampianarina atsika hoe masotoa ny asa fanana karobe am'izany a za le sabotsy hoan'izay zay aloha vonona fana Alleluia, dia miny izay fa tena nahazo lesitsika tao anatin'ny sketch iny a araka hoe ty volany ty moa dia hoe volany fahazotoana mianatra zany hoe mazoto zany tsika na any amin'ny fiangonana any a na any an-trano a any am-pianarana any am-piasana dia aoksika ny tena hoe azoto na manoka ny zavatra kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra dia mila manazava fahazotoana zany tsika. Ny sketch iny idirantsika ao anatin'ny fampaharezana amin'ity androany ity a mba tena hoe azoto hatrany ny tenin'Andriamanitra dia mampiosika antsika hatrany mba tena azoto tsika. Maky tenin'Andriamanitra anankiray zaho ao anatin'ity tapany voalohany ity ary ny ranadasy rahavavy mbola adalo eto izy ao anatin'ny tapany faharoa sy ny tapany fahatelo fa maky tenin'Andriamanitra rehetra antsika ao amin'ny Jeremia toko fa 4:27 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa ho jereny masoko izy mba nasoavako azy ka ampodiko ho any amin'ity tany ity ary ahotroko izy ka tsy horavako ary amboleko izy fa tsy hongotako ary omeko fo ahalalany ahy ho Jehova izy dia oloko izy ary izao kosa ho andremanina fa hiverina amiko amin'ny fondrehetra izy. Amen. Zany tenin'Andriamanitra tiako ampaherezana antsika amin'izao fotoana izao. Ity tenin'Andriamanitra ity dia Jehova mihitsy miteny manambara izy mitanisa izy hoe inona ny zavatra ataony amintsika. Eto zany izy dia mijery antsika, manasoa antsika raha misy zavatra ataontsika dia izy mampody antsika tahaka n'ireny hoe mamboly ireny nanaovan'Andriamanitra antsika. Dia eto dia mampiseho zany fa tena hoe mikarakara antsika ny Andriamanitsika. Eto dia mampiseho fa Andriamanitra no mampaniry ny zavatra amin'ny fiainantsika. Izy no mamolina ny zavatra amin'ny fiainantsika. Ary izany tena tiako ampahelezana anao hoe ny Andriamanitsika, ny raintsika dia Andriamanitra mpamolina izy. Avy amin'ny zavatra miseho rehetra amin'ny fiainantsika. Ka te ampahery anao ninona mety hoe zavatra mandalo amin'ny fiainantsika dia tena hoe mazoto ny Andriamanitsika tsy malaindaina izy ao anatin'izany fa tena hoe ataony tsara zany amin'izay hoe Andriamanitra fahatsarana anazy zay. Tena hoe tsy aza mieritreritra ianao hoe satria za tsy mendrika satria za tia olona kely ity fa tena Andriamanitra tena hoe mikarakara antsika ary tena hoe amin'ny majinika indrindra izy dia mikarakara antsika. Tiako tadidinao amin'ny alalan'izao fampaherezana izao fa ny Andriamanitritsika dia Andriamanitra mazoto ny Andriamanitritsika. Ary izany koa tena mila ananantsika modely satria matoa tsika zanak'Andriamanitra dia mitovy aminy. Dia tahaka izany koa tsika hoe tsy manasoa ny olona, tsy araka ny teny io hoe fambolena mety hoe asa fa amin'Andriamanitra mpamolina anazy. Misy zavatra mety hoe misy zavatra tokony foroninao, mety hoe ianao dia akatahaka fotsiny mety tsara makatahaka hoe zavatra soa fa misy zavatra miaraka miasa amin'Andriamanitra ianao. Andriamanitra mihitsy mitondra révélation amin'ny fiainanao, mamolina zavatra tsara amin'ny fiainanao. Ary ianao raha ao anatin'ny fahalandaina, ao anatin'ny fahakamona dia ilay Andriamanitra mazoto, ny Andriamanitra mpamolina tsy afaka hiasa ao anatinao. Fa ianao te hanana fahazotoana voalohany indrindra mandray zany révélation zany, mandray mampiasa ilay fanatsikamo izy ary fanampamolina izy. Ao anatin'izany famoronana zany dia misy asa ary rehefa hoe miasa zany dia tsy tokony ho kamotsika.
ka tena hoe manentana anao a mba tena anaka ndrainao mpamorona anaka ndrainao miasa halleloia mbola maro ny révélation anatin'izany fa manasany ranadahy anohy hatrany ny fampaherezantsika ao anatin'izany hoe ramasoty zany tsika tipo averina vakina amitsika vetivetika any anjiny fafito sisy hoe aromeko fo alalany ahy fa Jehova izy dia oloko izy ary izao kosa Andriamanitra fa iverina amiko izy amin'ny fony rehetra izy. Izany Andriamanitra tena tian'Andriamanitra mihitsy ianao hoe iverina amin'ny fony, hoe iverina amin'ny tanteraka. Rehefa miverina amin'Andriamanitra tanteraka ny fonao dia mazoto azy ianao. Tsy hoe manome mila mazoto mila mazoto nefa misatrisatra fa mody mitsikotsiko fotsiny ety ivelany ety eo amin'ny fiarahamonina fa tena hoe man'Andriamanitra nataontsika nanaovantsika azy zavatra zany hoe sisy ny ten'Andriamanitra hoe ataovy tahaka ho an'i Jesosy zavatra rehetra. Dia mampahery anao mba hazoto hatrany manasa ny ranadava hatransika anohy izany fampaherezana izany. Makasitraka indrindra tompoko ao anatin'izao live zao mbola izara fampaherezana amintsika ny tenako araka ny thème moa anatin'ity live ity dia hoe ray mazoto. Mino fa ndray mpianakaviana rehetra izay manaraka an'izao live zao dia soratra anatin'ny commentaire hoe zaho dia ray mazoto ray tiany ankonako ary ray tondra ny ankonako ao anatin'ny fanompona. Tsara fa zava-dehibe ao mason'Andriamanitra ny mahita hoe ray mpianakaviana ianao tena hoe mazoto. Amin'ity volana ity dia mpiavaka anao manokan'Andriamanitra satria araka ny ten'Andriamanitra vakina tamin'ny voalohany tany hoe misy fitombona fahasoavana, misy fitombona zavatra mbola tsy nieritreretina fa tena hoe Andriamanitra anao zany ka andehantsika amaky ten'Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny tantara voalohany toko 7:27 sy 10 no andeha akatsika fampaherezana ho an'ny ray mpianakaviana izay mazoto rehetra manaraka an'ity fotoan'ity vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ianao ry Solomona zanako, ao koa fantatrao ny Andriamanitra ny rainao. Amen. Ka manompo azy amin'ny fo rehetra sy ny fanahy mazoto fa Jehova dia mpandinika ny fo rehetra. Ary ny fieritseretana rehetra dia fatany avokoa. Raha mitady azy ianao dia ahita azy. Fa raha mahafoy azy kosa ianao dia ariny mandrakizay. Amin'ny 10:10 koa mitandrema fa Jehova efa nifidy ianao hanao trano ho fitoerana masina dia mahereza ka mahefa. Amen. Zany ten'Andriamanitra any hitantsika eto moa zany ny tantaran'ny Davida sy Solomona. Davida dia rain'ny Solomona. Tsara fa amin'ny ray mpianakaviana manompo an'Andriamanitra anazy dia nametraka izy nametraka hafatra izy ho an'ny zanany hoe ianao kosa ozy izy. Dia nisy zavatra maromaro ny tongony teo efa vakina tamintsika. Anisan'ny adidiny ray mpianakaviana indrindra izay manaraka n'ity fotoan'ity dia mampahery adiditsika ry rahalahy malala ny mitondra ny ankohonantsika, mampafantatra ny ankohonantsika amin'ny lalana tsara izay tokony alehana. Tsara tsika hoe mitady vola mba hanasoa ny ankohonantsika. Tsara tsika hoe tena hoe mitady hevitra hoe ahoana mba hanasoa an'ireto zanako reto vadiko reto. Fa araka ny ten'Andriamanitra teto dia Andriamanitra mamana izy. Andriamanitra dia araka ny fampaherezana netiny anabavy teo. Andriamanitra mamorona izy. Hoentitsika amin'inona ny ankohonantsika. Hoentsika hisakafo fotsiny ve hisakarivo. Hoentsika fotsiny ve hoe andeha hianatra fotsiny. Fa ampafantaro ny ankohonantsika ry rahalahy malala. Ary mampahery ianao mba tena hoentinao amin'Andriamanitra ny ankohonanao satria anisany miainga ao ny fiangonana rahalahy. Anisany miainga ao ny atao hoe andraisanantsika fitahiana. Tsara fa Solomona rehefa nafarana ohatr'izay izy dia inona ny zavatra nisy? Mpanjaka endrindrindra Solomona. Na dia nisy ary ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainana natsangana fiangonana izy, natsangana toerana masina ho an'Andriamanitra Solomona. Zavatra nisany tsy vita ny Davida zany raha lasa ranabava fa zao ny tena hoe ny fitarehana ny ankohonany teo mason'Andriamanitra dia afaka nanangana fiangonana. Ka ao anatin'io ankohonantsika io, ao anatin'io fianakaviana tokantrano kelitsika io, tsara fa rehefa hoe tsika manompo an'Andriamanitra atorintsika amin'ny lala tsara.
ho atoritsika hoe manompoan'Andriamanitra ny foray manontolo dia isy zavatra lehibe ho ataon'io ankohonana io avita zavatra tsy eritseretina tsara tsara nefa nisy zavatra tsy vitany Davida fa ataon'ny Solomona dia nipotra zany fahagagana izany tena hoe misy zavatra mety tsy vitantsika ne rehefa any afarany any dia misy zavatra mety ho ataony zanako io karaha ohatra tsy nitaizantsika ny zanakitsika amin'ny fahamarinana dina mety zavatra hitrany mety ho aditra ny ankonantsika fa manana didy ianao raha ary ny zana amin'izao fampaherezana zao maefa ianao miteny mananatra ny ankonanao mitondra ny ankonanao ary ho an'ny zanaka raha misy ray mitondra atsika manoratsika zany lala zany tsara tsara fa misy teny fikasana lehibe ny ao ambadika zany satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa manaja ny ankonatsika manaja ny raitsika sika ny renitsika sika ray aman-drenitsika dia misy fikasana ao ambadika zany dia ho lavandro iainana sika lavandro iainana raha misy zany tanora manaraka nyty fotoan'ity ka hoe mba te ho lavandro iainana fa tsy fohy andro iainana dia mila manaja sika ary ny ray aman-dreny tena mendrika dia manoro ny zanany manoro ny vadiny amin'ny lala tsara zay ho asehon'Andriamanitra azy ka mahereza rahalahy isany maefabe indrindra amin'ny famponan'Andriamanitra ho tahiny ianao mazy toy hoe manoro ny ankohonana eo anatrain'Andriamanitra ka amin'izao fotoan'izao dia ameko ny anabavy Febroary azy ny fampaherezana manaraka satria mbola mitoy izao fampaherezana izao dia amenanao sehatra tompoko. Alleluia. Dia mbola fanomiaravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray ny tenako amin'izao takariva izao mankasitraka an'Andriamanitra sy ny mpanompony mbola manome asehatra fahakovelatra anatin'ny asa fampony ary mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa mbola manome asehatra fahakovelatra anatin'ny asa fampony tahaka an'izao dia itoy antrantsika anatin'ny fotoana anatin'ny fampaherezana androany indray dia tia mpahery an'ireo ray mpanangana zaza zany na ho an'ireny mpampivelona ihany koa mantantenina aminao hoe inona raha midirana izany fa miloha zany dia maka tenin'Andriamanitra izay hita amin'ny Exodosy toko voalohany andin'ny 7:20 hatramin'ny 12:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa hoy ny mpampivelona tamin'ny Farao tsy mba tahaka ny vehivavy Egyptiana ny vehivavy Hebreo fa matanjaka izy ka raha mbola tsy tonga any amin'ny akory ny mpampivelona dia velona izy dia nasian'Andriamanitra somba mivelona ary ny amaro sy ny ahery indrindra ny olona ary tamin'izany satria nataon'Andriamanitra ny mpampivelona dia nomen'Andriamanitra zanaka izy dia nandidiny vahoaka rehetra Farao ka nanao hoe ny zazalahy rehetra izay teraka dia areo any anely fa ny zazavavy rehetra kosa no azony velony. Dia mitohizantsika indray ato amin'ny Exodosy toko faharoa andin'ny 7 ka hatramin'ny 9 manao hoe dia hoy kosa ny anabaviny tamin'ny zanakavavin'ny Farao andeha kapitaiza amin'ny vehivavy Hebreo akaty aminao va ao mba hitaiza ny zaza ho anao ary hoy ny zanakavavin'ny Farao taminy eto aty ty zazy ty ka tezao ahy fa izao no andonika ramanao dia nitondra vehivavy ny zaza ka nitezainy. Amen. Zany tenin'Andriamanitra nata zany manaraka an'izao fotoan'izao mety misy mpampivelona na hoe rasazy mety misy ihany koa raim-pianakaviana na ankonana mety hoe nitaiza zanaka tsy nateraka zany hoe nanangan-jaza na hoe misy olona mety hoe misy olona sahirana be ndraisinao ny adito tamin'izany zazana dia faly izay androany mampahery anao araka izany tenin'Andriamanitra zany ny mpampivelona sy ny ray aman-dreny mpanangana zaza zany na hoe misy ohatra koa hoe misy vehivavy tany nanambady efa niteraka dia niraisinao ny adilo momba ny zaza io anisan'izany koa dia te hampahery anao mety amin'ny alàna zaza zany no hitahin'Andriamanitra anao tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ity mpampivelona ity satria nataon'Andriamanitra izy dia nomeny zanaka ihany koa zany hoe anisan'ny fatahoranao an'Andriamanitra koa no nanekenao nandray an'izany fatahoranao an'Andriamanitra nanekenao andray an'zany aty zany satria tsy moramora zany mety hoe mindray niteraka ny arany mety tsy navita anazy fa nefa nondraisinao ny adito mety hoe maty ihany koa ndray aman-dreny izy ireny dia tena hoe adidy masina nondraisinao dia faly izay mampahery anao ty androany ity hoe
tsy hoe matiantoka ianao hoe nitaiza zanabaratra sanatriana hoe nitaiza tsy naloko mikipo tsy fatiantoko zany fa tombotsoa ary zany araka izany ten'Andriamanitra zany dia faly mampaherantsika sanao atovy amin'ny fitiavana atovy amin'ny fo ary araka ny fatahorana an'Andriamanitra zany zavatra zany fa hitanao fa tena hoe fitahiana be ho anao zany ary tonga tsika sendrasendra nanomezan'Andriamanitra anao azany zavatra zany fa fomba hitahiananao zany ary io zazo koa dia tabe amin'ny alalanao nazahoana anao dia samy tahian'Andriamanitra tonga amin'izao fotoan'izao tsika dia hivavaka ho an'ireo ray aman-dreny zay mety mitady zanaka amin'izao fotoan'izao mitady taranaka na hoe efa manana ihany koa eo aloana fa momba ny fiadidiana sy ny fikarakarana an'izany ilana fanampian'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra zao sy ianao tsy mahavita n'inona indrindrandrindra zany fitaizana zasy zany indrindra amin'izao fotoan'izao tsy moramora zany fa ndaontsika tena angataka ny hery ny fanamasina agataka hery amin'Andriamanitra tsika afitatsika zany na dia nieritsaina fotsiny ara no misy mieritrehitra hoe indraindray mety misy raha-pianakaviana mieritrehitra tio zany dia tsy zanako hoe fandroana dia tena hoe hivavaka amin'Andriamanitra tsika mba hanadinisatsika mba hatakaratsika an'izany ten'Andriamanitra zany fa fahasoavana zany ary didy masina zany niraisinao zany dia daontsika ianao ary hivavaka amin'izao fotoan'izao raha amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy dia misaotra sy mankasitraka anao zay amin'izao fotoan'izao ny amin'ny fotoana zay nomenao anay na fanainandrety ny fampaherezana tamin'ity androany ity tsy tapaka mihitsy ianao isan'andro isan'andro dada mampahery anay mampianatra anay manoro anay zay lalana tokony ataonay ary indrindrandrindra mampafantatra anay zay tena sitraponao dia ankasitrany anao zany amin'izao fotoan'izao zay mivavaka ho an'ireny mpampivelona ireny na ho an'ireny ray aman-dreny ihany zaza tsy nateraky ny kibon-dreny kanefa tiany dada mivavaka ho anazy ireny zay amin'izao fotoan'izao ianao ame anazy ireny fahendreny ary indrindrandrindra ame anazy ireny fatahorana n'Andriamanitra ianao ahafahana anao azany adidiny zany amin'ny fitiavana tompo tsy amin'ny faneritenena fa tena hoe amin'ny fitiavana ary indrindrandrindra tena hoe diovy ny saina izy ireny diovy ny saina izy ireny mba fantatra dada fa fitahiana avy aminao zany tsy hoe fatiantoka ho anazy ireny fa fitahiana hitahiana ho anazy zany zavatra zany dia ampianaro ny ray amin'izao fotoan'izao ampianaro ihany koa ny ireny tena hoe omeo fo madio omeo fo vaovao amin'ny fikarakarana zazazany tsy hitanina fa tena hoe ian'izany amin'ny fahatahorana anao araka nataonao tamin'ity mpampivelona anankiray ity da dia zany mataovy aminazy ireo ary amin'izao fotoan'izao zay mivavaka ho an'ireo ray aman-dreny zay mety hoe mbola mitady zanaka amin'izao fotoan'izao ianao nokatra lala-pitahiana ho anazy ireny dada tahaka izay efa nataonao tamin'ny Sara fantatray fa mbola hainao zany ankehitriny fantatray fa ny manangana maty aza dia hainao zay mino anao mino ny herinao zay ary mino ny teninao ianao ilay Andriamanitra tsy miova maly an'io ary mandraka izay androany ety na iza mpivady mitady zanaka dada amin'ny fomba mahagaga amin'ny fomba tsy takatry ny sainay amin'ny finoana dada misy saranay anao sady fa ho avy zany ahazo izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ahazo ny anjarany izy satria koa ny teninao izay manompo anao tsisy momba tsisy hoafajaza dia zany no tonompo an'ny tsiraray avy amin'izao fotoan'izao zay mitady zanaka ianao tsy olombelona kandainga dada zay mino anao zay matoky anao ary promesy efa nataonao zany dia tsy maintsy taterahanao satria anao tsy mba mandainga zany dia mankasitraka anao izay amin'izao fotoan'izao dia mivavaka ho an'ireny ankizy ihany koa zay tezain'olona reny izy dada ianao mianazy fahendrena ahafahany manoa an'ireny olona reny ahafahany manoa ny mpitaizana azy ahafahany mankatoa anazy ireny ary mivavaka zany mba tsy hijaly izy ireny eo anivozany ankohona zany fa tena hoe hita zay fitsitedavina izy eo maso ndray aman-dreny sy zay mitaizana azy eo masonao amin'ny anara Jesosy Kristy dia misaotra sy mankasitraka anao zay fa Andriamanitra tsara ianao ilay mpanao lalana amin'ny tsisy azo ale ianao ilay manisy ranonany amin'ny taminhay dia zany koa no ataonao amin'ny zanakao tsiraray avy dia misaotra sy mankasitraka anao zay dada voninahitra ho amin'ny anaranao rery ihany alleluia amen alleluia dia amin'izao fotoan'izao hitovy amin'ny fotoana trantsika nasan'indra vavina ela manomeny fotoana alleluia mankasitraka indrindra nadasy fahavavy tondranay tao anatin'izao zay fampaherezana zay sy tao anatin'ny mivavaka minao fa tena hoe mikasikatsika ny tompo tena hoe manome avitriana indray ao antsika tsiraray avy
ao anatin'ny fampitosana ny adidy amanandraikitra na raisika na reny inona mety hoe stafiratsika tena hoe ny fanay masina misy ny manome fahendrena manome fahazotona atsika tsy alay any am'izao fotoana izao taditsika atao anatin'ny teny teo fa mety hoe resaka mpampivelona teo ny ravavitsika dia tao anatin'izany efa nazoto izy natahotra n'Andriamanitra dia tamin'ny alalan'izany no nahavitra amin'ny sisa ary tao anatin'izany dia avitra firenena ray matoa dia ny zanak'Israely izany ka te ampahery atsika alohan'ny amaranana izao fotoana izao tena hoe misy akony lehibe izany fahazotoana izany mety hoe mazoto ianao mamaky tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra iny ohatra dia tena hoe misy akony amin'ny fiainanao sy amin'ny manodidinanao satria afaka mampahery olo ianao dia tahaka izany mety misy zavatra pitsipitsy loatra izany fa mazotoa ianao fa misy akony lehibe iny satria ianao zanak'Andriamanitra dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra ary ny amin'ity fotoana ity raha metraka ny alina eo am-pianarana dia sandrato ny vavakany raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mbola makasitraka feno anao hatrany izany izao fotoana izao hisaotra anao izay Jesosy satria tsy izay rery no teto fa ny fananao masina dia mbola nampiteny anay nampahery anay nanmehery anay Jesosy ahafahanay mankatony teninao misaotra anao ny amin'ny fahazotona sahady izay omenao anay amin'ny fanatanterahana amin'ny adidy amanandraikitra anay misaotra anao ny amin'ny fampaherezanao nampatsiahanay ianao fa Andriamanitra mpamorona ary omenao an'izany fanampamorona izany koa zay Jesosy dia misaotra anao zay satria ianao no manome fahafahananay ianao manositra anay mba ahafahanay manatanteraka ny adidy amanandraikitra anay dia derainay ianao ankalazainay ianao Jesosy fantatray fa Andriamanitra mamaly vavaka ary tsy taka ny andohany tamin'ny andohany izao fotoana izao no ny aty anatinay rehefa hifana izao fotoana izao fa tena hoe ianao no manova ianao no mampahery ianao no transformena ny anatinay any Jesosy ary fanainao masina no manome fahafahananay mba ahafahanay mazoto mampatsiahanay tontsoa izay anananay ao anatin'izany fahazotona izany mamita ny zavatra rehetra satria ataonay ho anao izany dia derainay ianao ankalazainay ianao anatin'izao alina izao koa Jesosy dia mbola apetraka eo ampelantananao raha misy olona andeha hiasa dia ianao nanome fahazotona anazy fahazotona misy fahendrena Jesosy ary tena hoe miaraka amin'ny productivité afeno izay manavaka an'izy ireo amin'ny fahatsarana satria manompo anao izy ireo na ny andalana izy ireo na andeha na hiverina dia ny andrenao irao hitovy madidina mba hiaran'izy ireo ary izay kosa Jesosy raha hiditra ao anatin'ny torimaso dia ianao nanome torimaso feno anay anovozanay indray hery vaovao ahafahana miatrika ny afitsy raha sitrakao ary tena hoe raha kosa amin'ny ranao filambanefarinanay ny efitrano misy anay ny quartier misy anay satria misy zanakao dia misaotra anao izay dia irainay no ankalazainay ianao voninahitry ny anaranao rery any Jesosy izao fotoana izao isandrato ianao amin'ny avo indrindra halleluia amen amen dia minao fa tena hoe ny Tahiana fanahinao misy akony lehibe eo amin'ny fiainanao tena hoe ny vodefara izao fotoana izao izay zavatra rehetra azonao teto azavela hoe nandalo fotsiny hoe niditra tany dia mivoaka tany fa tena hoe ampiara avy hatrany makatoava hery eo dia ianao ilay mazoto dia misaotra antsika rehetra nahatratra amin'ny farany tsinona amintsika endriko fahasoavana sy famindrapo anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra ohatran'i Jehova andro lava isika sainy tompo dia andaontsika anaraka ira